Eo amin'ny pejim-baovao ny fampianarana kosa indray dia niroso tamin'ny fampitaovana ireo lycée mandrafitra ny disika Andriamasina ny faritra Analamanga omaly. Fampitaovana izay tafiditra indrindra amin'ny fampandrosoana ifotony sy fanohanana ny sehatry ny fampianarana ao anatin'ity faritra ity. Anisany asa iandreketan'ny faritra Analamanga ny fanohanana ny fampandrosoana ara-tsosialy. Ny sehatry ny fampianarana no netiny ity faritra ity nanohana ny distrika Andriamasina. Fampitaovana ireo lycée mandrafitra ity distrika ity no tanterahan'ny faritra. Hetsika natao androany moa zany dia fanolorana ireto tableau ireto ho an'ny fianarana ny commune tsirairay aby dia mahazo tableau 5 isaky ny commune aby zany ireo fianarana ety amin'ny distrika Andriamasina. Rehefa mba mitety an'ireo fianarana ireo dia any amin'ny fanabeazana no anisany maharisarisa. Zany hoe raha mahita maro zao zay tany amin'ny commune Ranovao tableau ray ankizy efatra amin'ny fampisisika tableau ray eto zao dia ankizy efatra. Ary mbola azo lazany hoe mbola tsara ary zany fa misy ao anatina sekoly ray tsy misy na tableau ray rehefa amin'ny tany ny ankizy no mianatra dia anisany hoe zava-dehibe zany ny ezaka ataon'ny fitana fanjakana amin'izao. Hitantsika ireny kit scolaire anjarana tany amin'ny EPP ireny dia ny ezaka manaraka zany hoe famenoany ny fitondrana foibe sy ny vonjy-boka parsa dia mba ahafahana manampy an'izay dia ezaka ataonay zany no mezaka mizara eo amin'ny tableau eo amin'ny fahamanjalosa ataonay eo. Marihana fananoana ihany koa ireo komina rehetra mandrafitra ny faritra Analamanga amin'ny alalana fampitaovana maro samihafa. Ireo tetikasa fampandrosoana amin'ny alalana foto-drafitr'asa apetraka ireo komina ireo no netiny ny ben'ny tanàna.